fisiony loha hevitra efa fantatrareo ihany ilay izy hoe resaka fotodrafitrasa fototra manala ny fahasairanam-bahoaka dia ny lalany zany ny todrano hôpitaly sekoly indrindra ny trano fonenana ny président Andry Rajoelina ve manana fandarana asa momba n'izay lafin'izay. Ya manana kasika amin'ny fotodrafitrasa dia manana betsaka mihitsy efa voavolavola ary efa matipaika ny fomba anatanterahana an'izany. Ny voalohany dia efa niteny hoe 50 000 nisan'ny logement na trano fonenana ho atao ao anatin'ny 5 taona. Efa voavolavola zany, efa fantatra zany. Tsara mantsy mampatsiahy fa ny président de la République teto nianika mba nanorina trano fonenana ho an'ny vahoaka malagasy dia anankiroa ihany. Ny voalohany dia ny président Philbert Tsiranana izay nanao izy teto Antananarivo ny cité Ambohipo, ny cité eny Ampefiloha, ny cité eny Amandroseza, eny Analamahitsy sy ny Itosy. Nametraka ihany koa ny président Philbert Tsiranana any cité any Taoamasina ohatra amin'ny Valpinsan, ny Beryl Rose, ny Beryl Vert. Betsaka tsy voatanisako daholo fa tany Juliara ohatra dia nanao ihany koa izy ny cité Sizal sy ny Beloa. Izahay tompoko tsisy fanampiana avy any ivelany, niezaka nametraka ary nanao trano mora manerana ny rivom-paritany rehetrarehetra manerana ny Madagasikara. Ohatrany mbola tsy nahita hoe efa ho mandarony nataon'ny président Ravalomanana, fa mbola tsy hitako hoe cité taiza no nataony na inona no nataony, fa izahay tsy nahazo fahamatsim-bola no nanao an'izany cité vaovao zany. Faharoa manarakarak'izay dia efa tery loatra ny tanàna Antananarivo. Zay natonga anay efa nandritra ny 3 taona ny volavolaina ny tetikasa hoe ty tanàna Antananarivo ty mantsy dia naorina ho ana eo amin'ny olona eo amin'ny 300 millions. Ankehitriny efa 3 millions ny olona mifamezivezy eto Antananarivo. Mahatonga ny embouteillage be eto dia 1500 nisan'ny olona miditra eto isan'andro miasa eto dia mody any ivelan'ny Antananarivo isaky ny hariva. Zay dia mikatso be tsika amin'ny fifamoivoizana. Zay ary inona natonga ny tanàna Antananarivo satria tsy afaka ny ampandrosan'ny firenena ianao, tsy afaka ampandrosan'ny Madagasikara raha tsy mahafantatra ny tanàna Antananarivo. Tanàna Antananarivo dia rehefa tonga ny tamin'ny andro ny ampanjaka, tamin'ny andro ny Andrinampoinimerina, dia nijery izy hoe aiza ny vohatra avy indrindra. Zay nanaovana ny Manjakamiadana teny amin'ny Manjakamiadana, zay nanaovana hoe rova Manjakamiadana. Nefa io zany dia misy ny hoe rive droite, aty amin'ny rive droite tsika, ny rive droite rehetrarehetra dia dibo-drano daholo. Rehefa tonga zany ny aviorana dia dibo-drano daholo zany ny tanàna Antananarivo. Fa ny tokony hanaovana ny tanàna Antananarivo dia any amin'ny rive gauche, zay tsy misy tondradrano, ary vao marque zany hoe tsisy tondradrano mihitsy any amin'ny rive gauche. Zay ny natonga anahy nanao ny tetikasa Tanamasoandro, zay tanàna vaovao mba ho modely aty Afrika, ary vitako ao anatin'ny 5 taona izany Tanamasoandro zany. Ny Tanamasoandro io dia eo amin'ny 1000 hectares eo no arafitra sy ahorina, ary iteraka asa ny amin'ny 500 000 emploi any, sady iteraka asa ho an'ny tanora zany. Ho afindratsika any daholy ny ministère, ho afindratsika any ny Assemblée nationale, ho afindratsika any ny lapan'ny tanàna vaovao sady moderne. Tsy mila fanampianao amin'izay misy président Ravalomanana fa efa hitako ny fomba anaovana an'izany zavatra rehetrarehetra any. Asiana ny village artisanal any, ary maro asiana ny académie du sport de haut niveau, zany hoe mba ho ataoko mba hitondra avo ny am-po-pirenena ny atleta malagasy. Zany tompoko ny zavatra ho atao. Za aloha mbola tsy nahita tany amin'ny manifesta hoe inona ny tanàna vaovao atao, mbola tsy nahita. Manifesto fa zay ataoko hoe manifesta le izy, fa zay no any amin'ny dictionnaire manifesta mantsy. Sotra tompoko. Président Ravalomanana, resaka fotodrafitrasa, lalana, tetezana, todrano, sekoly, tanàna, toeram-ponenana. Anazy ao fitenenana.
dia ny fotodrafitrasa no tena fototry ny fampandrosoana ka tsy maintsy ezahan'ny fanjakana izay anaovana azy maika. Ny fitondràna valomanana dia fitantanana amin'ny fahamoahana ny vokatra dia fanamboarana lalana ao anisan'izany. Betsaka ireo toerana izay tena mamokatra vary, mamokatra legioma, mamokatra zavatra betsa-pozinareo. Fa le lalana makano ianao tena tsy tapaka. Noho izany zany a betsaka ireo fotodrafitrasa izay vitantsika ny lalana ohatra ndraisiko tsy maintsy hoamboarina ireny satria tsisy fikarakarana, tsisy fanamboarana nandritra izay 7 taona mahery zay, efa 10 taona zao. Dia tsy maintsy amboarina koa ny lalana mampitohy an'ireo commune samy commune, ny district samy district. Izay aloha zany tena priorité de priorité mba hahafahana mamoaka an'ireo vokatra ireo. Tsy isika mihitsy ny tokony hanafatra vary fa tena betsaka tany Belanana zao. Vary zany any Belanana zany ohatra. Tany loatra mangoro. Be da be mihitsy ny any fa le famoahana azy fotodrafitrasa anisan'ny anankiray. Manaraka ny sambo. Tsy maintsy anaovana le port. Efa mandeha zany zao ny taloha anaovana ny port tany teny mantsy ny tao hoe tsy mbo nanao fotodrafitrasa. Zangy nanao le port taria niny ity tany Eoaly, tany Fort Dauphin. Dia iny tsy maintsy ataontsika mba nanao le cité ihany fa ny cité any amin'izareo any an'ity izy Vatomandry nanao anyka. Nanao cité hafa ny any tena natao adapté amin'ilay olona fa tsy le building be le miakatra ambony be. Zay zany ny tiako resahana aminareo hoe fotodrafitrasa maika tena maika. Dia tomboka amin'ny fananganana ireo fotodrafitrasa fa ny tena lehibe. Resaka fotodrafitrasa tsika ny tena lehibe dia ireo fanaovana ny électricité. Io anisany tsy maintsy hojerena marina fa miola misy question amin'izay ngamba raha fa aveona fa dia resako fa ao anatin'ny fotodrafitrasa koa ka fanaovana le dame na le tohadrano. Tsy maintsy zay ny anaovako hoe mifampitohy ny ireo. Dia ny fanaovana ny tantezana jerevanareo tsara ohatra fotodrafitrasa zay efa natomboka tamin'ny 7 sy 7 sy 7 vita le pont mampitohy any izy Sione Ranvongo makany Marotsetra fa tsy vita leo amboniny satria tonga ny mpanonga-panjakana dia voatery janona teo koa ny azy na janona daholo fa matsimbola. Dia zay ny mahatonga hoe tsy maintsy ataontsika zay fomba misy fanontaniana tsy azo kely inona moa le dame tohadrano antsy barrage hoe tianao lazaina dame rano miangona angononao ny rano ohatra n'ity zao ty boribory ty dia angononato zay ny atao hoe dame fa tsy madama dictionnaire vaovao zay zany dictionnaire vaovao zay zany zay ny dame eny manontany koa izy hoe dameko tsy madama akory fa midame dame alizy zay mihitsy ny anarana zay mihitsy ny anarana fa mitaditsika ka za koa mperaka tary amin'zareo anglisy tary dia dame ny any zany manao dame be satria tsy ampy ny orana. Dia zareo Lesotho ohatra na zareo sud-africaine dia avy amin'iny miainga l'électricité dia iny koa nandroana ny tany. Zay ny tiako resahana maikitsika indrindra fanaovana ny chemin de fer. Io tsy maintsy amboarina io avoizina io fa anisany tena ampandrosa Madagasikara aingana raha vitantsika zay. Dia io nareo hoe inona no mamaika tena maika ny fotodrafitrasa. Io no antoko ny fampandrosoana aingana Madagasikara. Fanaovan-dalana, lalana amboarina indray ny lalana eto Madagasikara kapokako na vita 1200 km par isa-taona zay taloha nanao an'io lalana goudron dia amboarina zany reny simbo reny dia atao koa le fananganana vaovao dia manaraka ho ia hoe ny tatezana mampitohy ny ino ty izy tatezana ny andao ataontsika ara le fanangonany rano fanangonany rano be reny dia zay nanaovana azy dia ny irrigation indrindraindrindra ohatra hoe ny zavatra mitranga any amin'ireny toerana tokony misy fambolem-bary reny dia tsy maintsy atao l'irrigation mba karakaraina zay fotodrafitrasa tena goavana ia ny président Rajoelina ohatran'ny teo amin'ny lafin'ny toeram-ponenana ny tena ny velabelariny momba ny resaka fotodrafitrasa fa misy lafin-javatra hafa tianao ambara manampy an'izay. Ia mikasika ny resaka fambolem-bary za dia fanamby no apetrako. Za tsy miteny hoe matokisa fotsiny fa ny zavatra ho atolotro dia zavatra afaka refisiny. Ny zavatra mitranga dia izao tsy miteny fotsiny hoe matokinareo na ho afaka amin'ny fahantrana. Ny ana vely rano nataoko mivoaka malagasy tsotra 100 000 hectares ny ambolena vary ampitomboana 100 000 hectares ny toerana hovolena vary manerana ny Madagasikara. Afaka 5 taona zany dia aleo tena ara-tsakafotsika satria raha 5 taona isaky ny hectare
raha ataonao nikajikajy 500 000 tonnes zany a no vokatra azo amin'izany familaran-tany ho ataontsika zany. Za dia hijanona ho filoham-pirenena anampin'ny Tatsa, anampin'ny voaka malagasy ray manontolo, fa tsy hanafangaro mihitsy ny orinasako na ny tenako amin'ny Tatsa. Ny antony dia izao. Laza président Ravalomanana toe tany Bealalana. Misy antony ny tany Bealalana matony fidy ana lavitra be mihitsy no ianao président Ravalomanana, fa presque 70% tany Bealalana. Ty fantatra ry zareo ny zavatra hoentiko amin'ny zareo any Bealalana. Fa zao ity taratasy ity omeko anao tena malahelo mihitsy nanovanao ny Tatsa président Ravalomanana. Ny antony mampalahelo anahy dia zao, tany Vodiala 5000 hectares ny tanin'ny Tatsa mibodenao sy ny rofinao fotsiny dia nisoratanao tamin'ny anarany Tico sy Tico Agri. Tia ny taratasy ary nitomany mihitsy reto fianakaviany reto hoe président Rajoelina vonjeo izay maty izay raha zany sanatry zany président Ravalomanana zany niverinao indray satria ho alainy dolo ny taniny rehetrarehetra. Tia titre 1056K zay ao Ambatondrazaka ao a Vodiala dia misoratra amin'ny Tico SA io, misoratra amin'ny tanin'ny vahoaka, dia nalainao natao tamin'ny Somaco 10 dia avy eo nanidiny Somaco 10 taminao. Tico SA misoratra amin'iny. Ny anankiray indray tia 3826 hectares ao amin'ny commune rurale Pejofo ao Ambatondrazaka, ao anatin'ny Vodiala ihany koa. Tanim-bahoaka président, fa maninona kosa ny alainao tanim-bahoaka? Fitao aloha ny tenaka, fitao aloha fa amaly ala fa zao. Za dia miteny eto ho an'ny bahoaka any Vodiala, voalan'ny filohan'ny Repoblika averiko ho an'ny vahoaka ny tany izay nalain'ny président Ravalomanana. Miresaka président Ravalomanana teo, efa napahana teny ianao eo ataonao URN 44 io, aza mino fotsiny ihany ry vahoaka. Andry Rajoelina nanao vily rano tamin'ny vahoaka ny Ambatondrazaka fa vitaiko io ary amin'ny herintaona dia manomboka izany RN 44 zany. Vely rano no ataoko amin'ny vahoaka malagasy. Okizay ilay fampanantenana hoe samy anana 4 elina. Na zao ary ny olona be dehibe mbola tsisy nanana 4 elina. Saotra tompoko. Ya, saotranao. Docteur Ravalomanana. Mbola mitodika aminareo ihany ary mijerinareo ry vahoaka malagasy. Henonareo tsara ny fiteniny teo milaza hoe nakatany tany Ambatondrazaka tany Vodiala ilay misy an'ny fanampy le usine amono vary. Lazaiko aminareo hoe marina ary marina foana. Io tany io dia ny Sofirema. Asa raha fatana zany raha tsy fatafatana Ty taratasy omeko anao. Dia enao tsara ilay voasokatra daholo. za tsy nanapaka anao mihitsy tao ny teny fa enao tsara aloha. Zay Enao moa teny saka fantatrao dia zay no zao anameko ny anao. sa matoy io azo misy titre daholo tanindreo. Ary io na andrareo colon izy io taloha. Dia rehefa raha tsy colon dia rehefa avy eo nalefa ny tamin'ny fiserema indray na miazy ny Somakodisa tonga ny privatisation. Tsisy tsiny mihitsy nangalana azy. Ka raha izany ny alahelinareo, zay mba tonga antsika hoe gentil fa zaloa malagasy. Fa dia zao resahako anao. Io tany io zay nge ny ilana ny fanjakana hoe tena atokisan'ny vahoaka e. Zay ny ilana raha ohatra moa ka anara sahany anao zany hoe ambeko ny olona io maika fa ny tanin'ny olona zay misy eny voalainy daholo ny tanin'ny olona fa aloha andeha fitsarana tena fitsarana dia hitsara azy hoe anisy ty tany ity. Zay no metrahana ny fitsarana maro reto amin'ity firenena ity. Ny fitsarana misy ny atao hoe tribunal foncier mahalala izy. Ty tany ity ty tsy andotam-penaka misoratra amin'ity zao no anahy tompony. Ty tany ity any Ambatondrazaka any Vodiala zao ny vidanany azy ty ny historikany misy titre ngeo e ary vita borne. Fa tsy anao mandeha ry ambony hélicoptère ry mahita ohatra ty varitsata lehibe sy ty vina be ty dia tsiriritrarina dia alainao le zavatra lozy. Aza manao an'izany fa tsy mety zany. Na koa miteny any ambanivohitra fa minoanao mbola veriketo indray ry vahoaka malagasy. Tsy akana kely na ray dia ary toy ny naboto tany naboto. Tsy akana ray dia ary amin'ny tany malagasy. Tsy fanaoko zany tsy ataoko maraka antaranako afarako. Ka raha ohatra hoe misy tanin'olona tao dia sy avazavainy izy satria nandalo misy tribunal foncier misy borne misy titre.
vita privatisation fa zany fiteny zany entina fotsiny amin'ny débat ohatra hoe tia tsy avoa am'zany zany satria marina de marina foana raha izay mba hafantaniana petra ampitombony vokatra vary ao izy de vita raha vokatra vary mamokatra vary le olona ahoana namoana azy raha tsisy ny lalana ary nanamboarana ny lalana raha tsisy ny vola ary aiza ny azahoana vola raha tsisy ny négociation aiza nazahoana antoka zany fa hoe ahita vola fotsiny aza fitahana ny olona fa zavatra tokony vita vitaina aza ampanifisina ny olona fa tena zavatra mety ho vitana hoe tia misy zavatra zay zany zao ny leadership pragmatique am'izao fotoana zao zavatra pragmatique tia ny teneninao a tia ny vitanao a zao no fanantenantsika ia ohatra be fotoana be tsika satria président Ravalomanana moa tsy miheno ny olona hafa tsy miheno ny manodidina azy tsy miheno ny mpifaninana aminy ny teny aiza ny lalana ozy izy zany manao velorano président Ravalomanana ovitaiko koa ny RN 44 zay tsy nampanatenanao fa tsy vitanao ovitaiko zany velorano ny ataoko amin'ny ponina Ambatondrazaka amoahana vokatra zany fa tsy ho ana ty taratasy ty tompoko milaza ahoana moa président Ravalomanana enao filoham-pirenena ahoana ny divan'ny reto olona reto aminao mipodinao nalainao ane le tany za de ho filoham-pirenena itsinjo ny majinika itsinjo ny vehivavy itsinjo ny tsatsa itsinjo ny vahoaka malagasy ray manontolo mbola teneniko ihany ho anareo any Ambatondrazaka sy any Avoidiala ity tany nalainy président Ravalomanana keriny ity averiko aminareo eo rehefa tonga eo amin'ny fitondrana Yeah.